toy ny tenin'ny Paoly apôstôly manao hoe raha miafina ny filazantsara anay dia miafina ho an'izay ho very izany. Nambara tamintsika ny filazantsara toriana ombeny ny fahatsaran'Andriamanitra dikan'izany tsy misy tian'Andriamanitra ho very isika na dia iray monja azy. Ato amin'izao tranon'Andriamanitra izao sika veriko ihany fa mbola rindrina ray metatra miakatra, mbola tsy misy tafy fa direktany amin'Andriamanitra ny vavaka izay tanterahantsika eto any. Ndao sika iombom-bava, ndao sika iantoraka amin'Andriamanitra mihitsy araroty izao fotoana izao mba hahafahantsika miantsampy, hahafahantsika miantoraka, hahafahantsika mivavaka ihany koa eto amin'ity toeran'ity satria eto izy ary mahita ny ao anatin'ny fotsika mahita ny etaetam-pontsika tsiray avy. Aza atao tahaka ny vavaka mahazatra anao. Ilay hoe mikipy ny olona dia mba mikipy, vita ny amenina dia miratra, dia samy vita tsy nisany raisiny. Fandroany atao fitafahoana amin'Andriamanitra ianao. Tenena mihitsy miraisa mihitsy fa eto ny tanan'Andriamanitra mitsotra ary ny masony mitsiny sy mijery antsika araka ny teniny hoe ny maso koa sy ny foko dia eo ny mandrakariva. Hitsanga sika rehetra tompoko dia misy an'ilay hira anankiray raha eo mamy ny foko raha eo anilanao. Zany tena iriko andiny ny voalohany amin'izay hira izay dia samy hivavaka tsika rehetra ao aorian'izay.